Manao ana daholo tsika rehetrarehetra. Faly indray mbola ifampizara aminao amin'ity androandroany ity amin'ny alalan'izao page izao ho an'ny mpanaraka Facebook, amin'ny alalan'izao chaîne izao ho an'ny mpanaraka YouTube. Iresaka kely tsika androany mikasika ny vavaka. Tamin'ny farantsika tamin'ny fandaharana fohy farany izay nataontsika dia niresaka tsika mikasika ny fitokanana. Dia raha ny tokony izy androany tokony iresaka mitohy mikasika zay fitokana zay sika fa tsapako hoe ary eniko ny fikasihan'ny tompo any anatiko hoe resaka vavaka lay andavanandro aloha no anokanatsika fotoana androany. Ny antony mantsy dia tsotra be dia be amintsika any anatin'ny tokantrano any sy any amin'ny misy atsika any mbola tsy manana ny fahazarana mivavaka io. Na i Jesosy Kristy io ary dia nanana ny fahazarana mivavaka io. Ao anatin'ny tontolo andro izy dia manao asa maro isan-karazany, mitety vohitra maro isan-karazany, fa rehefa tonga ny hariva, rehefa tonga ny alina dia lasa izy misitaka na izy makany tany foana, zany hoe any amin'ny désert na any amin'ny tany tsy misy nininina, na izy makany tendrombohitra any amin'ny tsisy nininina ihany koa dia any izy no mivavaka. Misy antony lehibe matoa nanao an'izany na dia Jesosy ary. Satria ny antony raha lasa nabavy ao anatina tontolo-piainantsika ao misy zavatra mifamaofao be da be any anatintsika any. Misy information be dia be ao anatin'ny tontolo andro io manomboka maraina mandrapatonga ny arivony andro. Za tsy miteny isaky ny ariva akory ny fivavahana fa tsara manana fotoana ianao arak'izay betsaka indrindra azo atao fa ilaina le mitokana. Eto zany misy le vavaka efa nifampiresako efa ela be tany amin'ny émission mety fahadimy fahenina tany any angambany hoe ilaina no vavaka na dia isaky ny 2 minitra 10 minitra 10 minitra eny ary mba matsiarotsiaro kely 10 segondra 30 segondra mba miresaka kely amin'Andriamanitra sy sisa rehetrarehetra fa ilaina mihitsy le mitokana maka fotoana hitokanana. Dia androantsika zany ifampizara kely hoe ahoana ny ahafahanao, ahoana ny ahatonga atsika olona afaka mivavaka tsara. Ny vavaka dia tsy zavatra sarotra. Betsaka amintsika no resaka amiko hoe ampianaro mivavaka, za tsy mahay mivavaka. Ny vavaka dia resaka. Ny vavaka dia resaka. Zany resaka zany dia ny zavatra mila fantatrao anatin'izany dia zao tsy misy fombafomba mihitsy ny fivavahana. Ny mpitondra fivavahana no manana an'izay fomba tsy fantatro hoe avaiza mona no lovaina avaiza hoe mety hoe eo mpamakina ny salamo angambana ohatran'izay. Boky reny zavatra reny rehefa soratana dia misy fomba mpivavahana tokoa nitranga tany amin'ny Israely fahiny dia ohatran'izao dia ny salamo moa atao hoe livre poétique. Zany hoe boky manana endrika manao poézie dia normal be ozy koa raha ohatra ka misy endrika tahaka ny misy firafitra teny somary manahirakirana kely na tsy dia mahazatra loatra any bokin'ny salamo sy ny bokin'ny oabolana sy sisa rehetrarehetra any fa ny tena fivavaka raha lasa nabavy dia tahaka ny firesahana. Rehefa hitokana hivavaka ianao dia miresa amin'ny fo mahitsy aza mitady sasy teny be dia be. Ozy izy Jesosy nampianatra hoe ianao rehefa mivavaka ozy izy aza manao tahaka ny jentilisa. Ny jentilisa ozy izy rehefa mivavaka dia ataony fa arakaraky ny abetsaky ny teny zay teneniny no iainona azy. Fa aza manao ohatran'izany ozy izy, aza manao tahaka mpiatsara velasy dia manao karazana fomba fiteny be dia be. Ry Andriamanitra masina indrindra lehibe mendrika indrindra. Ianao no be voninahitra. Ianao no ny tany ny fitoeran-tongotra ny lanitra ny fitoeranao. Ny fanjakanao ny tsy manam-pahataperana. Dia ohatran'izao dia ohatran'izao zany zavatra zany be sasy teny be zany. Fa ny firesahana amin'Andriamanitra dia any anatin'ny fo ary amin'ny fomba fiteny mahitsy tsara, amin'ny fomba fiteny tsotra, tahaka ny firesahana amin'ny sakaiza. Hoy ny tenin'Andriamanitra milaza hoy ny fanambaran'ny soratra masina hoe sakaiza mora azy indrindra izy amin'ny andro fahoriana. Rehefa miresaka amin'ny sakaizanao ianao, na miresaka vadinao ianao, na miresaka amin'ny ankohonanao ianao, mino fa tsy misy sasy teny be zany. Mino fa ao anatin'ny tokantrano nareo raha ohatra ka mifampiresaka ianao zany ohatra le zanaka dia manana ray aman-dreny ianao dia lany ny kahie anao dia angataka kahie amin'ny dadanao ianao dia iresaka ry raiky say tsara indrindra. Fantatro fa lehibe dia lehibe ny famindraponao ary ampasahinanao anatonany ty zanaka ao anao mba ilaza kely vetivety. Mamelako ilaza ifonako ny fahotako rehetrarehetra melohan'izany zavatra zany.
fa mila kaety zanakao ngamba ianao tena tonga asaina hoe tena to de nisy namosavy ary ty zazy ty so de mba naninona tany ary ty fa inony ty nanjo fa ahoana ny fomba ohatr' zany ny firesaka hatramin'ny oviana ny sasany raha ohatra ka somary mahay ivava le ray aman-dreny fa inony ty mahazo nga mila 19 nianatra kabary sa ahoana fa rehefa miresaka mila kahe de miteny dada lany kaheako mila kahe aho izy maîtresse ohatran'izao le izy raha pitso zay ny mila manao an'ity na amin'ny talaty zay ny mila manao an'ity na amin'izao zay ny mila manao an'ity de mividy ny rainy de manome azy rehefa rovotra ny kiraro tahaka zay ankoho mila kiraro vaovao a sy sisa rehetra de tahaka zany ankoho fomba firesantsika amin'Andriamanitra Andriamanitra tsy miaino efa resaka zay Andriamanitra tsy miaino an'le aloky ny vavanao fa ny fonao mijereny fa ianao no mila maheno ny fifandraisanao ianao mitondra zavatra any anatin'ny amanao ny fahafahanao miresaka sy miteny ohatra tsotra zany zao hoe misy antony ingera lasaina bavy matoa hoe rehefa misy zavatra manjony olona ohatra de teneny izy avoa izy ao am-ponao rehetrarehetra avoa izy ao am-ponao e misy antony nge matoa teneny reny satria manina rehefa voaka zay ao am-po de matsiary maivamaivany ianao de tahaka zay ihany koa rehefa mivavaka ianao vita ny tontolo andro ohatra mba manana fotoana iresana amin'ny tompotompo misaotra anao tamin'ity androandroany ity misaotra ny amin'ny androany salama tsara aloha androany misaotra anao ny ty zavatra anankiray ty tsy haiko raha tsapanao any anaty fonao raha tsy tsapanao le izy tsy maninona fa raha tsapanao manokana tena manasanao a tena isaintsaina fisafidianan'Andriamanitra mandrakariva ny fitiavan'Andriamanitra zay niantso atsika ho amanokana zao zany tena mibahana ny anatin'ny foko a za tsy de manana fahazarana loatra isotra hoe miposaka amin'ny masoandro avy ny orana maniriny zao mandeha tsara ny asa sy sisa fa ny any tena tsapako mavesatra ao anatin'ny foko foana sy ny eritreretiko foana ary apetraky ny tompo ao anatin'ny foko foana de ny fifidianan'Andriamanitra hoe Andriamanitra raha ny marina za tena tsinitsina raha ny marina tsy mihoatra noho ny hafa fa iza moany mba ny fidinao rehefa mijery ny tenako a voavela zany ny eloko rehefa mijery ny tenako a voaisotra zany ny fahotako rehefa mijery ny tenako a de olona madio sy masina Jesosy io misaotra anao fa manatona anao a tsy miaraka amin'ny eloka be de be tsy matahotra no voakapoka tsy matahotra no voapedy tsy matahotra no voaroka ry Davida ampanao salamo mila manao an'izany aza manaisotra ny fanahy masinao hiala atao anatika jerenao zao fa be de be ny olona manao an'izany vavaka zany sa tsy manao an'izany satria fantatro fa tsy hoe sorony atao anatiko zany za lay olom-bo fidiny za tsy any amin'ny testameta taloha intsony ka rehefa manondrana de misy risika ny sorana ny fanamasina fa za mbola tsy teraka akory de efa fatany zavatra rehetrarehetra iainako sy zavatra rehetrarehetra ataoko za de mahazo famindrapo Jesosy Kristy nefa voaomby teo amin'ny toerako ary nitondra ny eloko rehetra ary nitondra ny fahotako rehetrarehetra za mila miaiky ny fahotako mila miaiky ny fadisoko fotsiny eo anatrehany fa ny sazy rehetra zay tokony azo de fa netiny Jesosy zany zao de fa vavaka ngera lasana bavy raha manao an'izay fotsiny ianao mieritreritra zany zavatra zany de miresaka amin'ny tompo mivavaka koa tsy voatery tonga de zavatra mitoy be eo tsy akijanony eo mandritra ny adiny ray mandritra ny adiny ray sasany zany fanaonay taloha mantsiny de mitady performance fotsiny navita adiny ray azay amin'ny manaraka mavita adiny ray sasany vita ndray ny adiny ray sasany mavita adiny roa amin'ny manaraka vita ny adiny roa mavita adiny telo taloha mavita vavaka adiny efatra fa ao anatin'le adiny efatra ao misy adiny ray miolakolany eo fotsiny de fona foana ny atao raha de mibebaka foana Jesosy fa le izy tena le izy zany tsy adidy azonao le izy le vavaka tsy adidy le vavaka tsy fombafomba tsy hoe ataoko ty satria osy pastera hoe ataovy tsy hoe ataoko ty satria voasoratra ao anatin'ny baiboly hoe mivavaka aza mitsahatra satria voasoratra satria osy Jesosy tena mihitsy ny teny hoe mivavaha mandrakariva ianareo mba andresana tsy zany le izy fa mivavaka satria te hifanerasera amin'ny raiko a raha ataonao adidy io reraka ianao tsy zany mihitsy ny tontolo fiarahana amin'Andriamanitra tontolo fiarahana amin'Andriamanitra tsy misy adidy zany ary tsy misy andraikitra zany manova recherche manova fitediavana ao anatin'ny baibolinao raha mahita zany adidy sy andraikitra zany ianao ao amin'ny fiarahamonina ny misy ny adidy sy ny andraikitra
fa ho amin'ny Kristy zavatra rehetra atao amin'ny fitiavana, zavatra rehetra atao amin'ny fandresen-dahatra, zavatra rehetra atao amin'ny etaeta, misy etaeta mipetraka ao anatin'ny foko, ary izany nametraka ny etaeta atao anatin'ny foko, zao ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra, Andriamanitra ny miasa ao anatinareo, na amin'ny faniriana na amin'ny fanaovana, atateraka sitrapony rehetra, Andriamanitra mametraka faniriana ny anatiko, te hibanjina azy, te hifampiresaka aminy. De androany isika fampiresaka mikasika an'izany vavaka zany, manany ianao fotoana. Manany ianao fotoana vao maraina mihitsy de efa misy préparation any anatin'ny fisainana any. I zavatra io tsy mety raha ohatra ka tonga de tapitapohanao be fotsiny fa mahita zavatra foana ianao atao. Fa androany zao ohatra alarobia tsy haiko raha androany ianao no mahita an'ity afatra ity, na lakamisy na zoma, na mety afaka ray volana na afaka heritaona mihitsy ary ianao vao mahita zao afatra zao ampiomanina mihitsy ny any anaty any. Iresaka amin'ny tompo arariva, iresaka amin'ny tompo arefa aveo, iresaka amin'ny tompo am'izao, ampiomanina mihitsy any anaty any, matsiaro zavatra nataon'ny mpanao salamo mihitsy nya, tsy avelako hiakatra eo ambony fandriko ny tongotro sisy, tsy avelako ilondolondo ny masoko, tsy avelako atory ny ody masoko mandra-pahitako fitoerana ho an' Jehovah. Zany atao hoe préparation, mila fiomanana ny any anaty any, mibanjina matetika mihitsy ny vavaka ako am'izao. Raha ohatra zany zao mametraka fotoana ianao amin'ny 7 alina ohatra ny vavaka, efa miomana ianao de ny maraina, matsiaro kely indray ianao, amaraina ianao zany avaly de efa miomana ny any anaty any. Io toe-po io, zany toe-po mangetaeta sy maniry zany, zany ny tena kasitrahan'Andriamanitra zany, zany ny tena tian'Andriamanitra ary amboarin'Andriamanitra mihitsy ho fotoananao mba hiety tsara. Fa normal be inge raha lasana bavy raha tsy mety le fotoana e. Tonga ny amin'ny 7 alina varimbarina teo avy ninam-bary de varimbarina teo nandeha le série de mijery eo. Nefa efa mba nietrehitra zany, za mba hivavaka, za mba hivavaka. Fa noho ny amin'ny tsy fiomanana tany anatin'ny fotany. Tonga ihany tamin'ny sivy, amin'ny sivy tsy maintsy matory, na amin'ny sivy sasany tsy maintsy matory, varimbarina teo, tsisy ninina fa avy tany. Fa za tena miresaka aminao androany, andramo miomana, andramo miomana. Apetrao anatria amin'ny tompo mihitsy, Jesosy za hitokana manomboka androany. Za hitokana, na de akafefakady monjara, akatsasakadiny mba hitokanana amin'ity androndroany ity anomboako an'izany. Za te hanana fifandraisana aminao, za te hanana firesahana aminao, za te hianatra an'izany andeha araka ny fanahy zany, mba tsy hatateraka ny filany nofo intsony zany ny atao hoe miaraka amin'Andriamanitra raha lasana bavy. Fa raha io tonga de parachutenao be any fotsiny tena anao an'izao de anao an'izao de teriterenao fotsiny tenanao, tsy mety io. Fa mila fiomanana le izy. Rehefa tonga am'izay ny fotoana ivavahanao de miresaka am'izay ianao, miresaka ianao. Vita le firesahana de afaka mitantara ianao, le resako teo zao afaka misaotra ianao. Za manokana zany zao zay zany matery ny foko indrindra ny anatiko any, ny fisaorana an'Andriamanitra, ny amin'ny fifidianany any, amin'ny fiatsony any, amin'ny fiazonany any, ny amin'ny fampaherezany any, ny amin'ny fanamasiny zay atao anatiko, ny amin'ny fampiasany any, zany zao matery any. Akoatran'izay ihany koa afaka mivavaka de afaka miresaka amin'ny tompo mba ho eto ambavaka eo anatrehan'ny tompo, tsy voatery mangataka foana ianao. Fa afaka misaotra ianao ny amin'ny zanakao fa tsy de le ditrany foana no entinitaka mivavaka de tsy mahalala fa tsy le ditrany. De normal be ihany koa raha fifandraisanao am'le zanakao rehefa aveo, de firesahana mikasika ny ditrany foana, le ditranareo hoe le zao hoe le any nareo de anatabava mihitsy de zao de zao fa mba miresa zavatra tsara mikasika an'io zanakao io. Mino fa mba salama tsara foana izy io na de maditra, miresa amin'ny tompo am'izay misaotra anao tompo fa salama tsara. Endry ireo olona zay rianina ry tompo tena marary lava ny zanany tena misaotra anao fa ny anahy kosa ty mbola salama tsara, mivavaka aminao azy Jesosy eo mba tiako izy mba tafahoana aminao. Sambatra ery ange manananao miadana ny any anatiko any. Misy fotoana aloha mbola mikorotana any, misy fotoana aloha mbola tena oatra zao any fiainako fa Jesosy tsy tiako mba zaharery ny andovan'ny fiainana. Marina fa rehefa tonga any an-danitra any tsy fakalala izay satria izay ny fanabaranao io toaky ny anjely daholo izay rehetrarehetra fa tena mba tiako Jesosy mba vovonjy rehetra. Mino fa tsy kisendrasendra mahatonga hoe reto ny ankonako. Jesosy mino fa tsy kisendrasendra hoe ino ny vadiko. Jesosy tena mba etaetako mangataka alao izy mba vovonjy tompo. Le eto ambony tany vita ihany fa tena le mandrak'izay Jesosy tena alao izy mba vovonjy. Miresaka normal, miresaka normal. Ohatran'izany daholo sujet rehetrarehetra. Tanao tsisy akiteritery zany sisa fa ianao nge zao rehefa miresaka raha ohatra zao vehivavy ianao, rehefa miresaka amin'ny namanao ianao, miresaka amin'ny rahavavinao ianao, tsisy akiteritery zany. Fa fomba fitenitsika hoe masoandro mody mampalaelo. Fa raha vao io ny akanery, olona tsy tianao iresahana, ny terena tsy maintsy iresahanao, skirina be mihitsy ny de ahoana. De inona?
ay de eo ndray miady saina ina ndray re resahana manaraka fa rehefa io no mandeha kalalana kitsipoa mafinaritra io tsy andray ary zay atongava zany fotoana zany zay nitory lalana fohy am'ty androandroany itya manombo mitokana mivavaka androany amin'ny fotoana manaraka tsika iresaka lay fotoana manokana mihitsy izay atokana fa androany aloha tsika le fotoana manokana zany tena hoe ndray andro roa andro telo andro fa androany aloha tsika le minitra izay tokony ananatsika rehetrarehetra isan'andro mba hitokanana sy iresahana amin'ny tompo mila manana an'izay tsika zay fotoana tsika androany raha misy manana fanontaniana MP avy hatrany na miantso ataribia dia afaka mandray anao zay amin'ny alala zany aza atao commentaire aza atao SMS mametraka veloma mandra-piona mandra-pitafa samy tahiny tompo daholo tsika veloma tompoko